mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fanaraba antsika ry afaka ohatratry ity alakamisy fa 10 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo ry havako. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa nifomaraina koa ny zatovin'ny lehilahy n'Andriamanitra dia nivoaka ka indreo nisy miaramila soavaly ary kalesa manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra fa momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehovah, mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba ahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Dia nidina nakany amin'ireo. Ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny teny Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy ity ny lalana ary tsy ity ny tanàna, fa manara ahy nareo dia hitondra nareo any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentina nakany Samaria ireo. Ary rehefa tonga tany Samaria ireo dia hoy Elisa, Jehovah, ampahirato ny mason'ireto mba hitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masony hita nahita izy ka indro teo afovoan'ny Samaria izy. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tany amin'ny taonjato faha-efatra talohan'i Kristy tany any dia nisy jeneraly sinoa anankiray natsoina hoe Sonjo na Sonje. Tena anarany moa dia ny hoe Sinoa, izay malaza mandrakitiny androany dia voatahiry eo anatin'ny tantaran'ny firenena sinoa ity jeneraly ity jeneraly tsoina hoe Sonjo ity, izay nampianatra ny haiady, nampianatra momba ny haiady, tsy haiady ara-marso io akory fa haiady na l'art de guerre. Dia ity jeneraly ity dia ny teny manao hoe raha ohatra ka mieritreritra ianao hoe inona ny tena fahaizana miady na ahoana ny fomba atao mba azahoana mba ahafahana tena maneho hoe mahay miady dia izao. Tsy ny hoe mandresy injato ao anatin'ny ady injato akory, tsy izay no antsoina hoe mahay miady. Ny hoe mahay mitetika tsara amin'ny ady dia tsy ny hoe mandresy injato ao anatin'ny ady injato, fa izao ny mandresy ny fahavalo kanefa tsy nisy ady. Amin'ny Sonjo zany dia izao manao hoe tsy ny hoe ny mandresy amin'ny ady akory no mahay, fa ny mahazo fandresena kanefa tsy miady. Mampieritreritra be zany tenin'ity lehilahy ray misy miteny hoe tsy nisy izy fa angano ihany, fa ny tantara dia manao hoe nisy izy. Dia ny tenin'ity lehilahy ity manao hoe ahoana no azahoana fandresena kanefa tsy niady tamin'ny fahavalo. Ity soatra masina ity rehefa ko malala zay zara-mofo ao antsika anio dia melo lavitra izany fanazavana zany ny hoe mandresy tsy miady, mandresy ny fahavalo kanefa tsy niady. I Elisa zay voaresaka eto dia mpaminany izay nandibin'ily niasa tany amin'ny fanjakana avaratra. Fantatsika fa ny zara roa ny fanjakana Israely dia fanjakana avara lasa ny fanjakana atsimo. Elisa dia niasa tany amin'ny fanjakana avaratra. Ny fahavalo ny fanjakana avaratra eto dia Syria, ary
naerisetra ny mpanjaka ny Syria hitantsika amin'ny hatrany an-tantarany Natany zany, ny Namany zany, hitantsika any amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra melo zany aza. Dia ray maka ny mpanjakany Syria zany te hampiasa hery anao na hery mpamoretana nanjanak'Israely, ary dia isaky ny mikasa anao ratsy ny mpanjakany Syria de dia tolorany Elisa saina mandrakariva ny mpanjakan'ny Israely manao hoe aza makany ianao na zao azo atao fa any any mpanjaka zao nitetiky ny mpanjakan'ny Syria mily anao, dia afaka foana amin'ny fahavalony ny mpanjakan'ny Israely. Tezitra arak'izany any mpanjakany Syria nefa ahoana ary izy aminareo no mamadika fa nahoana no fantatry ny mpanjakan'ny Israely foana zavatra tokony atao rehetra, de ny manodidina azy ny teny manao hoe ka izy angery mpanjaka manana an'ilay lehilahy antsoina hoe Elisa, de Elisa no mampahafantatra ny hoe zao no tsy tokony atao na zao no tokony atao. De hoy ny mpanjakan'ny Syria mandehana sambory de eto ty amiko na ataovy zay azahoanany Elisa. Dia nakany Dotana zay fonenany Elisa ny mpisambotra ny hisambotra azy nalefa ny mpanjakan'ny Syria. Elisa nefany de nanana zatovolahy anankiray zay miaraka amin'ny mandrakariva. Tonga maraina tao nanodidina ny tanàna ny iraky ny mpanjakan'ny Syria sambotra ny Elisa. Niororo ny lay tovolahy zay mpiaraka tamin'ny Elisa. Rehefa ny fo maraina izy de nahita hoe 9:10 de io lay zatovon'ny lehilahin'Andriamanitra, zatovon'ny Elisa zany, nahita miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. De natahotra izy de niteny tamin'ny Elisa manao hoe inona nataontsika? Elisa niteny tamin'ny aza matahotra fa ny mombantsika de be noho ny momba azy. De nivavaka Elisa mba hampahiratra ny masony ity zatovolahy ty, de nahita miaramila be dehibe izy teny amin'ny tendrombohitra izay nanodidina any Elisa. Nanala ny tahotra tao anatin'ity zazalahy ty. Ary niaritra kosa Elisa rehefa aveo de mivavaka tamin'Andriamanitra hoe ataovy jambin'Andriamanitra ny masony reto olona sambotra any Elisa rehetra. Dia Elisa niteny taminy manao hoe rehefa jambena ny mason'ireo, Elisa manao hoe diso lalana nareo fa tsy eto akory le tanàna isamboranareo an'ilay olona tadiavinareo fa andao etiko any anareo. Dotana io tanàna io amin'ny 20 kilometatra reo miala ny Samaria. Dia nentin'ny Elisa nandeha tongotra zany, na nentin'ny Elisa ireo miaramila ny mpanjakan'ny Syria ireo nandakany Samaria. Eo amin'ny 20 kilometatra miala ny Samaria io Dotana. De kanjo nentin'ny Elisa ao ampovoan'ny Samaria ho eo anatrehan'ny mpanjakan'ny Israely. Na zay rehefa tonga tao ampovoan'ny tao Samaria de hoe Elisa manao hoe ataovy mahiratra am'izay ny masony reto miaramila zay hisambotra ny Elisa mo, fa kanjo nentin'ny Elisa ho baba eo anatrehan'ny mpanjakan'ny Israely. Zay le tantara. Ohatsy manao hoe fandresena tsy misy ady. Fandresena azo tsy misy ady. Azo atao zany raha ohatra ka mamaky tsara ity tantara ty tsika. Fa ny mampihetrehitra de zao, lay tantara de miseho ao Dotana aloha voalohany indrindra. Tanàna anankiray antsoina hoe Dotana. Dotana io dia indroa ny voalazo misokatra masina any amin'ny bokin'ny Genesisy sy eto amin'ny bokin'ny mpanjaka indroa ihany izy. Raha toa ka mijery le tantara isika de amin'Andriamanitra tsy misy mihitsy ny kisendrasendra. Dotana io toerana zay voaresahana misy any Elisa io zany any amin'ny bokin'ny Genesisy de toerana izay namarotana an Josefa. Rehefa nandalo tany Josefa natitra sakafo an'ireo rahalahiny izay niandrondro tany Dotana, dia teo no namarotany rahalahin'ny Josefa ka nahatonga ny Josefa tany Egipta. Teo amin'ny tanàna zay voaresaka eto io tao Dotana. Fa izao rehefa natao ny fizarana tany, zany satria rehefa efa 100 taona teorinan'ny zanababo zanak'Israely tany Egipta zany 10 taona de tonga any Palestina zanak'Israely.
de nataony filokana zay mihitsy filazan'ny bokon'ny Josoa azy de nataony filokana dia zaraina zany hoe iza no atao iza am'ty tany ty no ho anjaran'ny ohatra hoe anjaran'ny Joda, anjaran'ny Simeona, anjaran'ny Dana de zao lay tany hoe Dotana de nanjary tafiditra tao anatin'ny zaratany Efraima. Efraima zany de tsy afa-tsy akory ho antsika marara zoatra masina tsara no antsika kristianina dia Efraima de zanaky Josefa de lasa ao anatin'ny zaratany Efraima i Dotana. I Dotana lay toerana zany zay le tenitsika tsy misy kizendrasendra i Dotana ilay toerana izay nahatonga ny Josefa toerana namarotana ny Josefa zany de nanjary lasa tonga tanindrazany Josefa, toerana nijaliany Josefa satria teo amin'ny toerana io Josefa no namidy de zao rehefa teoriana ary efa afaka efa-jato taona teoriana, dimanjato taona teoriana ka afaka avy amin'ny fahababona ny zanak'Israely de lasa tonga tanindrazany taranaky Josefa Dotana. Zany hoe ratsorina teo am'ilay toerana nampamenatra raha zay nazo ilazana azy teo am'le toerana nangiry firiany Josefa no nanjary tanindrazany taranaky Josefa. Teo amin'ny Dotana zay toerana nijaliany Josefa ny alany namarotana ny varotana azy io no nanjary tanànany Efraima izay toerana nivelaran'ny taranaky Josefa. Ary io zay vao resaka ito amin'ity toerana ity hoe toerana nonenany Elisa. Mampieritreritra ny hoe amintsika malagasy ny antsoina hoe tanindrazana. Ny antsoina hoe tanindrazana de ho tsika manao hoe toerana nomen'Andriamanitra atsika. Toeran'izay nataon'Andriamanitra ivelarantsika. Raha hoe malagasy manao hoe tanindrazana koa nge toerana zay ileveny an'ireo razany fomba famaritana malagasy mihitsy tokoa zany. Fa tsy voatery zay koa nefa fa ndraindray koa ny toerana zay tanindrazana de toerana zay ilatsahan'ny tavony koa, tsy hoe toerana zay ahafatesana andevenan'ireo razana nipoiran'ireo razana fa toerana koa zay avelomana toerana nahatelaha latsahan'ny tavony dia azo lazaina koa hoe tanindrazana malagasy. Fa tsy zay ihany fa ny toerana zay mety nisy tantaram-piainanao nifaniniko tamin'iny toerana iny tahak'izay mitranga tamin'ny Dotana teto. Ohatry hoe tsy kisendrasendra ty tantara ty fa andehantsika hitodika am'izay ary rehefa azonao sary an-tsaina fa Andriamanitra de amin'Andriamanitra de zao ny tsy misy zavatra tonga ho azy fa fitahin'Andriamanitra de mifamatotra amin'ny olona sy amin'ny toerana. Rehefa mitahy Andriamanitra de mitahy atsika ao amin'ny toerana zay misy atsika. Dia eto ary de hitatsika amin'ity boky ny mpanjaka ity ny hoe ady zay fandresena tsy fandresena ny mena ny Israely, ny mena ny fanjakan'ny Israely kanefa tsy niady izy fa nomena azy fotsiny zany. Ahoana ny fomba nazahoana zany ady nazahoana zany fandresena zany. Hitatsika amin'ilay tantara fa izao ny voalohany indrindra de izao ny mpanompon'Andriamanitra de manana ady mandrakariva hatrehina ary nandray sika mety misy fahavalo izay mety ho sedraina na ho resena tahak'izay hita am'ty tantara ity dia inona ny digana voalohany lay inona ny marimarina kokoa ny fitaovana omen'Andriamanitra atsika hoentsika miatrika lay ady de ny voalohany indrindra zany ny finoana sy ny fiankinana amin'Andriamanitra. Io mazava hoe Elisa de izao natoky an'Andriamanitra izy, nitodika tamin'Andriamanitra izy, nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Fa tsy hoe ampy akory zay mazava ho azy, ampy zay raha amy lafiny ara-panahy fa eo amy lafiny pratika de zao misy fandraisana ndraikitra Elisa, fantatry Elisa ny tetikady hoentiny mandresy ny fahavalo. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa amin'ny zavatra be dehibe hain'Andriamanitra ireo inona no angatahanao. Ataovy hoe tonga ao anatina efitrano anankiray ianao de misy fitaovana be dehibe ao, afaka maka fitaovanao ianao de ianao no mifidy manao hoe zao no ity no fitaovana alaiko mba hampatonga ahy aomby. Andriamanitra mahay zavatra rehetra fa izao Elisa resy lahatra fa omen'Andriamanitra ny fandresena saingy nanana
tetikady mazava Elisa. Ny tetikady ny Elisa voalohany de zao ny mpiara-dalana aminy dia ataony resy lahatra fa mahery Andriamanitra. Lay zatovolahy niaraka tamin'ny Elisa io dia tsy tiany Elisa ho kanosa, tsy tiany Elisa iaina ao anatin'ny tahotra, de nampahereziny Elisa ka nyteny natonga Elisa nivavaka tamin'Andriamanitra manao hoe sokafo re masonyity zazalahy ty mba hahitany fa eninao Andriamanitra de mpiady mahery. De nahiratra ny mason'ilay zazalahy, de nahita miaramila be dehibe izy zay tsorona fa miaramila ny Jehova. Aika ny miaramila n'Andriamanitra manodidina atsika mandrakariva, fa itsika tsy mahita azy. Nangatahany Elisa tamin'Andriamanitra de ny hoe tsy hoe asio miaramila eo, tsy zay, tsy hoe asio anjely miambinay eo, fa izao efa eo mandrakariva eo, efa eo reo. De nangatan'Andriamanitra nangatahany Elisa tamin'Andriamanitra hoe atao vita nyity zazalahy miaraka amiko ty fa eo akaikinay ianao, betsaka noho ny miaramila n'izao tontolo zao ianao, betsaka noho ny tafiko zao tontolo zao ianao. Izay toe-panahy zay nitetika voalohany nataony Elisa, fanomeza toky, fanokafana ny vavaka mba isokafany mason'ny mpiara-dalana tamin'ny Elisa fa ny Andriamanitra izay tompoitsika na ny miaramila n'Andriamanitra, ny miaramila ny Jehova de zao eo akaikitsika mandrakariva. Ny zava-dehibe voalohany ohatra zany de zao ravako malala, ahoana no azahoana fandresena ao anatin'lay filôzofia tsotrany hoe tsy zava-dehibe iny hoe miady fa ahoana no azahoana fandresena fa tsy miady akory, fiankinana ao amin'Andriamanitra, fiankinana ao amin'Andriamanitra sy ny ananany manodidina anao, ny mpiara-miasa aminao fahazavan-tsaina fa miandany aminao Andriamanitra. Andriamanitra manokatra ny mason'ny mpanompony mba hahatonga ny mpanompony hatsiaro fa tsy manary ny mpanompony Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, tetikady faharoa zay nataony Elisa de zao nataony ray zay apajambena ny mason'ny fahavalo. Zany hoe lay fahavalo de zao nangataka Elisa manao hoe mangataka Andriamanitra 9:20 na hoe mifona aminao ataovy zay ahajambena ny masony reto olona reto, le olona be dehibe zay isambotra any Elisa zany de nataony Elisa ajambena. Zany hoe nataony tsy nahinanavaka na inona na inona, nataony tsy mahavita na inona na inona, na inona na inona abetsahan'lay fahavalony Elisa, na inona na inona tetika nataony fahavalony Elisa de zao nataony tsy nandaitra zany jamby izy, tsy nahinanavaka izy, tsy nahafantatra akory izy hoe iza lay Elisa hosamborona, tsy nahafantatra akory izy hoe eto lay efa tonga am'lay tanàna izy, efa tonga ao-tany izy, fa jambeny izy de sa fantatra hoe eto lay tanàna, fa etiny Elisa nakany Samaria. Ary tsy nataony Elisa akory hoe nataony Elisa zany nangataka Andriamanitra zao atao fantany aho, de tsy fantatry reto olona reto akory hoe Elisa nge io miresaka amin'io, nefa Elisa ny tokony hosamborona, de netiny Elisa nakany Samaria reo olona reo mba ho any am'mpanjaka ny Israely. Ohatsika manao hoe ny tetikady faharoa Elisa de zao tao anatin'ny vavaka mazava ho azy, ny finoany Elisa de mipetraka tsara, fa Elisa nazava tsara ny zavatra nangatahany, nazava hoe zao no ataoko, dia nataony jambena ny fahavalony. Afaka malala hotsika manao hoe ataon'Andriamanitra tsapatsika fa eo akaikitsika izy, fa izao koa ataon'Andriamanitra jambena ny fahavalontsika ka tsy mahakasika atsika. Tsy hoe miaro antsika ihany Andriamanitra, tsy hoe momba antsika ihany Andriamanitra, fa Andriamanitra koa de zao mandiso lalana mampavery ireo fahavalo ka mahatonga azy tsy mahakasika atsika. Lasa diso lalana izy, very amin'ny ataontsika hoe amin'ny heriny izy, ny heriny ihany ny mahalavo azy, takizay nazo any Goliata, ny sabatra ny any no namonoany Davida azy. Ary de zany reto miaramila na reto tafika nalefa ny mpanjakan'ny Syria sambotra ny Elisa reto, diso lalana izy, ataon'Andriamanitra jambena izy de diso lalana, ary tonga teo anatrehan'ny mpanjakan'ny Israely. Ny toy ny tantara moa de zao babo izy, ary raha mamaky ny toy ny tsika dia
nasiny nasainy Elisa mena sakafo le olona reo fa efanaona nandeha tongotra 20 kilometatra ny alavany totany makany Samary de hoe Elisa manao hoe aza vonoina izy fa zahatra efa resy reo fa sakafo mena azy fa tsy hanao rehefa menao sakafo de de mandeha hiverina anaminy de tsy miverina ty intsony fa lio amin'ny soa ny ratsy zay ny dikany io andininy fa faraika amby roapolo ka hatramin'ny amby roapolo dia saika ho vonony ho aripaky ny mpanjakany Israely ny miaramilany Siria rehefa tonga teo aminy saingy hoe Elisa amin'ny zava-nisy ratsy azy fa omeo sakafo izy fa lio amin'ny soa ny ratsy ho tsika manao hoe ady izay nazahoana fandresena ady zay tsy nandatsahan-draha akory ady zay tsy nanaovana ezaka akory fa nefa nazahoana fandresena inona nefa lay vahaolana de zao fiankinana tamin'Andriamanitra fangatahana fahazavan-tsaina ary dia fametrahana ny zavatra rehetra eo amin'Andriamanitra ny toe-tsaina hoe tsy hamaly ratsy ny toe-tsaina hoe tsy ny zava-dehibe tsy ny hoe amono ny zava-dehibe tsy ny hoe animba zava-dehibe tsy hoe andrava zay ny tiany Elisa nanaseho eto hoe ny Andriamanitra mahamaika an'Andriamanitra tsy ny mandripaka tsy ny mamono fa azo atao tsara ny mandresy ny fahavalo ao anatin'ny fiankinana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanomezana fahazavan-tsaina na de ny fahavalo aza jamby izy diso lalana na iratra izy avy eo de mahatsara hoe ay tsy afaka manao na inona intsony afaka malala ity tantara ity de mampianatra atsika lafin-javatra roa mazava tsara zany voalohany de zao manana finoana sy fiankinana amin'Andriamanitra ary ny hoe olona manam-pinoana sy fiankinana amin'Andriamanitra de tsy hoe olona tsy manao ninina akory fa manana zavatra angatahana amin'Andriamanitra izy mba hatonga n'lay fandresena ho azony zay ny dikan'le Mateo 7 manao hoe dondony de ho voana ianareo na hoe mangatah de homena ianareo mitadiava de ahita ianareo de dondony de ho voana ianareo zany hoe manana projet mazavatsara mino ianao fantatrao fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra fa fantatrao koa ny zavatra angatahanao amin'Andriamanitra fa tsy hoe omeo fandresena fotsiny zay Andriamanitra de zay eny azon'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra fa izao manana zavatra tena mazava ianao angatahana amin'Andriamanitra hoe ataovy jambeny izy de ataovy dia azo atao fatany de etiko any Samaria izy mazava tsara eny Elisa rahatsika mieritreritra manao hoe zany satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra dia tsy manao ninina eny tokoa tsy manao ninina tsika fa Andriamanitra ny miasa saingy zao lay zavatra angatahanao ve mazava eo anatrehan'Andriamanitra raha isika ara manao vavaka rehefa mivavaka de Andriamanitra ve moa tsy ahafantatra zay mahasoa hafa de zay zany eny tokoa fa misy fotoana tena mitaky mihitsy Andriamanitra hoe farito mazava inona ny tiako inona ny tianao ataoko aminao Jesosy metraka zany fanontaniana manan-kariva am'ireo zay tonga eo aminy fa inona ary ny tianao ataoko aminao ary de zay ry avako malala zava-dehibe amin'ny antsoiny hoe finoana zava-dehibe ny finoana fa zava-dehibe manaraka ny finoana ny fahafantarantsika manao hoe zao Andriamanitra ny tiako angatahana aminao ity zavatra anankiray ity mazava eto de eto de eto misy fotoana malalaka zany hoe fantatr'Andriamanitra zay mahasoa fa misy fotoana koa ny hoe tena tokony ho azava ny zavatra tianao angatahana amin'Andriamanitra afaka malala nevim-panahy faharoa de zao tsy irerenao akory tsy irerenao am'izay ady atrehinao eo mandrakariva Andriamanitra tsy hitany masonao izy zay fotsiny ihany fa izao eo izy araka ny tenin'ny Salamo na hoe ny miaramilan'i Jehova ny anjelin'i Jehova de manodidina an'izay matahotra azy ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ka tsy hoe ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia averan'Andriamanitra eny amin'ny rivotra animbatsika fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa ny anjelin'i Jehova sy ny miaramilan'i Jehova de zao manodidina atsika koa zay mahatonga atsika hoe mitafy an' Jesoa rehavako malala toko atsika ary ty tantara ty toko atsika fa ny Andriamanitra de mampandresy atsika ny Andriamanitra de mitantana atsika ary ny Andriamanitra dia momba atsika Jesoa rehefa nosamborin'ny miaramila tao amin'ny zaridainan'i Getsemane de niteny manao hoe aza samboriny reto mantsy ny mpianatra fa za samborina fa velao reto andeha aza mandrakariva nataon'Andriamanitra ry havana miado atsika izy eo akaikitsika izy mampandresy atsika izy ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra eo akaikiny mandrakariva ianao
mitobo manodidina anay ny anjelinao ary atafinao anay Jesosy zanakao, mitoetra ty anatinay ny fanahinao, manome fahazavan-tsaina anay ary miaro anay. Tompo, nandray misalasala zay, metra-panontaniana nandray manao hoe aiza ianao, fa enao eo akaikinay mandrakariva. Dia ataovy miorona ny fonay Tompo, ataovy mazava ny zavatra tianay angatahana aminao, me fahazavan-tsaina zay atakatra izay zavatra fantatrao fa mahasoa anay, dia ome finoana zay afaka manatona anao hitondra zay zavatra rehetra everinay fa mahasoa araka ny famindram-ponao sy ny fitiavanao. Mivavaka ary zay Tompo, aoreny ny finoana ty anatinay, ary ataovy hitany mandrakariva fa ny Andriamanitray tsy manary anay ao anatin'ny aty sarotra. Jereo Tompo ny asanay, jereo ny fanonora-tenanay, jereo ny fiangonana zay beazanay, ny fitanindrazana zay velomanay, ny firenena zay lalovanay, de jereo Tompo hitoeran'ny fahasoavanao ny isan'andronay, ary am'izay ady etrehanay de ataovy mpandresy zahay. Jereo amin'ny famindram-ponao reo manana ady am-panahy, miovaolana, ireo zay marary sy trandro, ireo zay mangetaeta, ataovy mahita ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy. Amen.